Ny ampy 20 indray ireo fantatra fa mitondra antsimikaretina coronavirus eto Madagasikara, hoy ny profesora Vololtina Antamary Daniel. Ny 12 amin'izy ireo dia voatily ny alarobia 13 Mey ary ny 5 kosa dia isan'ireo 17 izay mampiahiahy tamin'ny 7 Mey ka naverina notiliana. Amin'ireo olona 13 voamarina ny 13 Mey dia ny olona avy eo Moramanga 12 ary Mona ny Tomasina kosa ireo roa ambiny. Tafiakatra ho 300 noho izany ireo voamarina fa voan'ny coronavirus hatramin'ny sentivalana aretin'ity teto Madagasikara. Ny 20 amin'izy ireo dia mbola manaraka fijabony eny amin'ny tobim-pahasalamana ary ny 7 kosa dia efa sitrana. Hisy tsy fahatombanana indray ny famatsiana herinaratra amin'ny faritra maromaro manerana Antananarivo amin'ity faran'ny herinandro ity. Milaza ny avy eo anivon-Jirama fa hisy ny fanamboarana tsy maintsy atao mba hanatsarana ny tambazotra ny 15 ka hatramin'ny 15 Mey. Araka ny tety andro navoakan'izy ireo dia hisy fahatapana manodidina ireo toerana manaraka ireto ny 15 Mey: Ambatobe, Ampandrimbe-Hivavy sy Mamba. Ny Asabotsy kosa dia ny Mponina Antsonjombe, Analamahintsy, Androhibe, Andafavaratra ary Manjakamiadana no sedra fahatapahan-jiro. Ny Alahady kosa dia ny Antamena, Soarano, Behoririka, Andraharo no voakasika izany. Araka ny tatitry ny Zandarimariam-pirenena dia fiara nilaza ho mpitatitra entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro no tratra nitondra mpandeha miisa 12 tamin'ny lalam-pirenena fahatelo mihazo an'Jozorobe. Tao anaty velam-pandikana nataon'ny mpitandro filaminana no natratratrana ity mpitatitra ity, izay raha ny voalaza dia efa mpanao toy izao. Nambarin'ireo zandary fa ampidininy ireo mpandeha rehefa mandalo fizavana izy ka izao no nanaovana velam-pandika izao. Nampidininy ireo mpandeha ary nahiditra fourrière avy hatrany ny fiara.